Indray ilay mpanompotsy mahasoa manaiky ampiasain'Andriamanitra hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady farany amin'ny volana oktobra nananganantsika alo hevitra lehibe hoe lesena ny tahotra misy zao olona miresaky sika za zao miteninareo dia mba mamaly anareo fa raha tsy mamaly ndraiky toko hoe miavonavony anareo zany fa tsy zany rehefa miresaka misy miteny anakay dia tsy mamaly anakiraiky dia manina ny anakay zay tsy mamaly miavonavonao zany anesena tahotra dia ho takatsika ny fototry zany tahotra zany azany makitsika tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra iverinatsika kely Genesisy fahatelo rentsika teo ny tantarany tahotsika io lay olona fisanainy lay olona taloha iadama ela Genesisy fahatelo ny andinin'ny fahasivy ihany le fampataratsika sy ny fafolo ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an'raha lehilahy ka nanao tamy hoe aiza ho ianao hoy iadama nandre anao tao amin'ny sao dia natahotra ao satria nitanjaka ka dia hery tahotra zany dia ilay tahotra hifanatrika amin'Andriamanitra irana ataontsika eo alohan'ny soratra masina dia namboroboroborozako tompo mba fa matahotra tsy te hiaona ira io fa rehefa tena iseholy tompo ianao dia matahotra noho ino Genesisy fahatelo nanina izy ireo nandika le teny tompo hoe aza ihinananao io hazo vovono say fa nanina izy mihinana izy tsy resana hoe lehilahy vehivavy fa sao dia maniny reto misy mitsangana eo rehefa avy eo fa mihinanany nodikainy lay tenin'Andriamanitra ina zany hoe mandika ny tenin'Andriamanitra fomba fitenitsika kristiany dia manino zany mandika ny tahotra zany dia noho ny fahotatsika ary rehefa makany amin'ny Isaia toko fahasivy amin'ny dimapolo isika ao raisiny zany io tahotra noho ny fahotatsika io lazay ny Isaia toko fahasivy amin'ny dimapolo ny andiny faharoa hoe mbola nisy baiboly mbola tsika ny Isaia 59:2 i faneloka reo hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy tafasaraka amin'Andriamanitra sika noho ny fahotatsika dia matahotra io iny misy kelikely hoe no hevitra oktobra hoe andresena tahotra finono dia azo lalovana dolo rehefa tanana Josoa nanatrika be miaramila be lehibe fanjakana maromaro mpangorona tamina mely azy ireo tsy natahotra Josoa satria dia tamin'ny tompo hoe aza matahotra ianao fa atolotro vonoina eo anaty anao misy retra reo
fa misy olotahotra nomeny tompo atsika zao na toko faharoapolo zay no akatsika ny tokopentsika tantara fantatra loatra sady tsy fantatra tantara fantatra loatra zany zao na toko faharoapolo zany mitantarany amin'ny sangarana toko tamin'ny maty paskeo reo mpianatra ao amin'ny efitrano ambony maninona mihidy amatrano no nitaony an'izy no nitaony ny jiosy la efa namonany Jesoa nefa zareo nanaraka any Jesoa maty ny tompo tao mpampianarana tao Jesoa milaza tamin'reto jiosy reto hoe raha vao itekory io fa izaho manana azy haiko sady jiosy tamin'izany ahoana tsara hoe le zazakely ty ny razantsika nanangana an'io roa amby efapolo taona ianao nanangana azy telo andro de hoe hoe fanazavana eo ambany hoe fa tsy fantany ny tia milazaina tamin'izany fa ny tenany no toreo hoe tepolo ny mpianatra zany a zay nanarahany mpianatra azy a de teny zay naleny tsoy ny tompo teny any teny manakariva Jesoa ny mpianany fa io izy samborony olona nofony olona de manena mpianatra so matahotra satria atao maty satria nitao an-tsainy sasany tamin'ireo mpianatra io raha vo iny ny olona le sambotra ny tompo iny a tonga de any ny tompo a pouvoir tension lasa ataon'ireo tsy makasika azy kanjo tsy nanao zany Jesoa de nisamborony fialahany tamaina de nasiny totondro de nombota amin'ny aso de tsy namalo mihitsy ny tompo ao anatin' zany tantara zany naninana mpianatra tamin'izy le nitsaray na nisamborony nakaiky mpianatra nandrosy lasa ataony tena tena diso ny folotsika zay zany tao an-tsainy mpianatra zereo fa ataon'ny olona zao rehetrarehetra oe nefa tsy lavary kozy izy efa nanava tena nanaraka ny Jesoa tao mpiarahamonina tao tahaka atsika ny olona any zao manao domy sasany any mitonokitoza sasany any manino de nao nanava tena nankaty am-piangonana de toloiny olona reo ninole Jesoa la zay fahitsanana maty zareo va nanina Jesoa maty de ao ampikatonana matramo ao mpianatra no niseho taminy Jesoa nateny Jesoa taminy fiadanana ao anareo amin'ny teny ebreo zany manko a miteny hoe tsara ny fifandraisatsika raha atao amin'ny teny hoe mahazatra atsika mifandray tsara isika shalom eo mbatiko tany le batao an'izany eo erikereny eo shalom raha hevitra ara-teolojia zany io a de hoe tafahavana amin'ny union aminao io ianao tafahavana amin'ny Jesoa zany mpianany io izy miseho amin'ny mpianany io dina natao Jesoa fa tonga tao izy ary miteny hoe fiadananao anareo dina natao nasehony azy ny tanasy ny lavoany fa manino so tsy iny le mpianatra reto hoe izy tokoa io zareo fa iny tanako io misy any oratry vo hoeny tompo de atao zareo lanivoko io la nitsolomo miaramila teny amin'ny azo fijany de tena nanina mpianatra fanita zay le vovolana ka faly mpianatra nahity zany fa izy tokoa io le olona natahotra tao de lasa
volana tahotra tary Jenesisy toko fahatelo nandositra ny eny an'Andriamanitra io Jesosy fa miseho aminy dia nanitsy faly afaka zany le tahotra sa misy olona matahotra sady faly patahotra faly be misy hoe zany zava-fanohy fanohitsy le hoe faly zany afaka tanterana atao anatin'izao e tahotra dia afaka fanisa fa inona tena nanala ny tahony maty fotsiny sy inona tena nanala ny tahony nahitany Jesosy izy io le novorin'ny olona tatsy io le norakorany olona tatsy io le namandosy azy nakaotra nyhevitra taona nyhevitra atao mandosy niafina io no fa miseho velona de afaka ny taho amfandraisina mba ho azo iainana Jenesisy toko fahatelo dia anao nandika miteny tompo ianao nanota miafina ny hery an'Andriamanitra fa izy mihitsy mitongana nakao nefitranonao dia niseho taminao izy velona dia tavaona tamin'ny tompo ianao zay dia ira fa fito amin'ny valopolo amby efajato manko io le miraintsika io inao izy teo rehefa tsy zany atao miranao areo azy teo zaho a miaino anareo mihira dia rehefa tsy marisika re dia tsy mihira nisy amanao amto io ianao tafao am Jesosy Kristy velona io no anavao zany anao fa navaosaka zay maka io ranona nandositra niery an'Andriamanitra zany izy taona avy any an-tratra tao nde hivavaka tanareo le vavahana tanao niery ao an-trako mamaona zany fotaona zany fitadiavanao ny olona mahona ny tompo fa rehefa tafaona toko am Jesosy izy fiadanana ho anareo vita fiadanana an'Andriamanitra izy dia vady lasa le tahotra teo tafaona amin'Andriamanitra izy ary very fa sabidy zany ianao tafaona amin'ny tompo zany tadiavinao amin'ny fiainanao mandrakarivo zany hoe io ianao fa tsy nanafenan'Andriamanitra ny tabana Isaia toko sy dimapolo fa niseho taminao izy zany le fitenitsika fiteny inona tenazany latin ampiasaintsika rehefa andro krismasy inona le fitenitsika rehefa andro krismasy epifania miseho Andriamanitra de fania fasy io hitanao tareny io vata mihitsy hitanao tafaona amin'ny tompo ianao iny fionanao amin'ny tompo iny tany Jenesisy izy no mitady aiza moa ianao ato amin'izao izy no miseho fiadanana ho anareo ao anelanelana zany a misy ady ao misy ady atrenareo ahailany apokalypsy italien nikoka tamin'ny hany zao natahotra izy so mbola Andriamanitra le any amin'ny Jenesisy zany iteny aminy zany hoe aiza moa ianao fakanoanao le izy dia mibety fa tsy zany tsony Jesosy io miseho aminy io fa Jesosy velona manome fiainana ho azy hoe fiadanana ho anareo am'ty volana oktobra ty ny fidianana Ejekema zany lohevitry zany hoe andesenany tahotra tamin'ny fisaranan'Andriamanitra ny finoana Jesosy Kristy tsakana tamin'ny maty raha toy zany io zany dia lay any amin'Andriamanitra ny fahavelomana ny fiainany mino any amin'Andriamanitra ao amin'ny fiainany tsaraina eo fa tsy Andriamanitra maty no ivavahao fa Andriamanitra
mahafantatra ny fiainanao, mahafantatra ny tahotrao, fantany ny tahotry ny mpianatra dia niditra nakao an-trano izy fiadanana hoanany hoe tompo. Fantatry ny tompo io tahotrao io. Josoara mpanjaka be lehibe ary ianao ina ny atahoranao, ina ny atahoranao io hoe ilaza zao za paster tsy hininy atahorako misy atahoranao izaratra mandindona anao ao osy kanota enjery ao boribono matahotra ary zany matahorako mahatonga ty protestant ty tsy mety mitraka iny, tsy mamety velinaina rehefa manompo an'andriamanitra velan'andriamanitra matahotra osy misy kanota foa amboniloana ao matahotra tsy mety mino hoe Jesosy Kristy velona nitsanana tamatika io ivavahana io. Ela be ny adika antsika tamin'izany, efa be lehibe nitsikana nataontsika tamin'izany. Hoy ianareo tamin'ny 2009 taona ihany ka tsy mety miala amin'ny morosité ny protestant. Mariko alava amin'ny fiainana, tsy mety marina aminy fanaveran'Andriamanitra ny elo, tsy mety tsapany amin'ny fiainany fa velona Jesosy Kristy. Satria be lobe manko zao protestant zao feno zavatra ao andohatra zao marehetra rehetra kaizao ake kaizao ka hoana moa dia tonga zao fa be zao rehetra zao tany saina to nefa tsotra kely. Azay ny ataony exekema mbao ho alantsika andresena ny tahotra ny mihinanao dia afaky zany. Fahatongavana am'izany hoe mihinanao takebe amina raisonnement. Kaizao nye paster, kaizao nye dia tanysainao 1, 2, 3, 4 ny vadiny, ny zanany, ny patron inana tsotsotoka rehetra ohatra kaizao dolo reo. Dia tsy mety mahazo hoe aina avy any Jesosy Kristy tsangana tamin'ny maty fa dia olona mitanonika any amin'ny Genesis 3 any amin'ny Isaia 5:50 any io izy mandehandeha io. Zay nataniko anareo hoe mamelona anareo hoe ty fiaraham-bavaka ty. Velona ve ny fononao zao fiarahantsika mivavaka zao. So dia oditsika fa tsy mamelona ty. Ohatrany mampitombo alahelo azy arakaraka ny tanysana hoe nisy fahotana ozy misy ato fa dia 5:50 dia nisy fahotana nampisaraka tamin'Andriamanitra dia voamaitra miletika ao dia atao zay mba hitsakanao hifalinao hoe faly ny mpianatra nahita tompo tsarana tamin'maty velona sa matsara naseho ny azy ny olona mifaly izy hainao dia misy moa influencer namana fotsiny sasany mba faly any izy ao anatiny eo so dia hitangana raha mitehaka raha ohatra ka sendra mampitehaka rela zay tompo dia manamboaka anao mivao tsy hoe terena hitehaka ary tsy hoe mitehaka ihany ny fifalian'ny olona fa amin'ny zavatra mampitehaka dia mitehaka fa tsy hoe mampitehaka dia hoe tsy mampitehaka io mampitehaka io zay kafa ao amin'Andriamanitra ao eo ianao mahatsapa hoe tsara zay le taon'Andriamanitra zany dia akasikanao ny tompo tsy manino ataovafonao fa tsisy mahita ny anyponino mandina dia mba mifalifaly ao anaty izy olona zay dia mba asehoy amin'ny tompo, asehoy amin'ny fiangonana, asehoy amin'ny mino, asehoy amin'ny mpitahaka anao
tahaka nataony mpianatra zao natoko faharoapolo miseho ny tompo naseho ny azy ny tanany sy ny ranovoany dia zany io contraste iainanao io le zavatra ataon'ny tompo le zavatra asehon'ny tompo le izy veta amin'ny fiainanao tena faly anao fa ianao tsy mandraina zany te faly ny mpianatra amarana fitiavazy ty makatiry am'izao lazainy tompo tamizy miona tamin'ny mpianana zao fiadanana ao anareo ary de nanisy fofinaina tamin'ny mpianana izy raisy ny fananasina io mila takaliny io efa nianaratsika tamin'ny herinandromasina fa misy tsy tonga tamin'ny herinandromasina amany de mba hianaratsika anatin'ny alady maraina tahaka zao tady be tsara zany hoe mamela elo na helokizy avelanareo de velany tanitra zany tsy zavatra ataonao amin'ny sainao fotsiny zany lolomponao itonanao zany fandraisanao amin'ny namana fa avy amin'ny fanamasina raisy ny fanamasina na helokizy avelanao de voavely zany atao amin'ny fitaniny fanan'Andriamanitra anao ny fifandraisanao namanao fa tsy ataonao am'izay alalany fankalanao azy eo fifandraisanao aminy de iteny aminy anao hoe tsy voavela lelikao eo mifanantompo tsy niteny zany taminao de voavela ihany lekioliny mangataka amin'ny fanan'Andriamanitra io meny tompo rehefa miaona aminy io ianao fiatananao anareo tafabanao an'Andriamanitra ianareo tsara fiatanan'Andriamanitra ianareo raisy ny fanamasina de avianao neleky olona araka zay hitany ny fanamasina anao ianarana zany maha-kristiany fa ty olombelony tia iolakolaka tsy misy ao zany jamais no ahita fo mahitsy zany jamais no ahita zany hoe tsotra ny fifandraisana zany ade miolakolaka zany e miaona eo ianao tsy tena tsisy fifalidy tatao tsisy fifalidy anao nareo tsisy ty tsy madio ao apo ao tsy madio ao an-tsainao ao misy zavatra misakatsakana ny anatinao any enga ny fanany tompo hitadalanao am'zany fifandraisana amin'ny namanao zany aizanao mamela ny lelo ny marina na helokizana avelana reo eo voavela zany hitainy tompo zany fiavananao namanao zany amen